isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitaomba avaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagamo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 340 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitaomba avaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagamo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora kandro mirava amin'ny 10 sotra fanahy masina averina ho anao ny fankalazana dia rahalaza ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao antsika te-tanana ho an'i Jesosy, te-tanana antsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Azatsahatra ny te-tananao raha tsy tonga eto izy. Alleluia. Mazoa toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina mbola ahafahantsika nomeny tombonandro mpivelomana tonga eto amin'ity toerana ity. Dia misaotra ny ray aman-drenitsika lehibe mitarika an'izao iraka zao dia apôstôly David Rakotonandrasana sy ny vadiny ary neny Azora. Dia misaotra koa nireo mpanompon'Andriamanitra izay tonga eto dia neny Germaine sy ny vadiny izay tonga eto amin'ity toerana ity. Dia misaotra ny pastera rehetrarehetra sy ny vadiny izay tonga eto misaotra koa ny mpiandraikitra tsirairay avy ny toto na fotsy na andro na masaka an'izao fotoana zao dia misaotra ny lehibe na amin'ny plein temps izay nanendra hitondranao amin'ny tenin'Andriamanitra, maky ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra ny mpiandraikitra tsirairay, misaotra nao izay namaly ny antso. Alleluia. Andaotsika raha niaraka aminao ny baibolinao dia raiso fa amaky ny tenin'Andriamanitra sika. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo. Salamo faha 430 manomboka amin'ny 112 ka hatramin'ny faha 410. Salamo faha 430 manomboka amin'ny 112 ka hatramin'ny faha 410. Rehefa hitanao zany dia ataovy hoe amen. Vakitsika izy amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza ianao maniry ny fiainana ka tia androso, ka tia andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy. Ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa. Mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainana. Amen. Ndaotsika tia-tanana andraisantsika ny fandarana manaraka. Alleluia. Alleluia. Saotra n'ilay zanaka fanahy masina za mbola nomeny tombonandro afaka mijoro amin'ity pilipitra masina ity. Dia misaotra ny ray aman-dreny ara-panahy
zay mikolokolo ny ara-panatsika isan'andro eto amin'ity toerana ity. Dia misaotra Germaine sy ny vadiny ary ny ekipany izay tonga eto miara-manontrona antsika eto amin'ity fotoam-bavaka amin'ity maraina ity. Indrindra fa ireo pasitera mpanampy sy ny mpiandraikitra rehetra dia isaorako manokana satria mitoto mahafotsy mahamasaka izao fotoana izao. Ianao izay namaly ny antson'Andriamanitra, tsy kely ianao tsy farany, fa ianao koa dia anisan'ilay ho tahin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra matoa miantso anao izy dia manan-javatra atao aminao izy. Mila mino izany ianao androany fa tsy tahaka ny diranao teto ny voanao eto. Amen. Lehibe ny Andriamanitsika ary magaga izy. Manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra tiako ianao mba hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Anome voninahitra n'Andriamanitra tsika dia tiako ianao hiteny amin'Andriamanitra mihitsy hoe Tompo tiako ianao. Satria nisy fotoana Petera nanontanian'i Jesosy mihitsy, moty avy ianao izy. Satria tsy mbola hain'i Jesosy tao ambavan'i Petera mihitsy hoe tiako ane ianao e. Dia lasa manontany mihitsy Jesosy, moty ianao intelo mihitsy. Satria tianao zavatra amin'ny Petera Jesosy. Tiako ianao androany mba hanambara amin'ny vavanao hoe Tompo tiako ianao. Tompo tiako ianao hoe ianao ny fiainako. Aoka ianao hanandra-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mbola fahanendry mivavaka. Misaotra mankasitraka anao izay ary faly manambara aminao Jesosy fa tiako ianao Jesosy ianao ny tia taloha Jesosy. Halleluja. Ianao ny tia ny fitiavanao ny alola landava ny fitiavanay ianao. Misaotra Tompo. Tsy nanenina Jesosy nanatona anao. Tsy nanenina Jesosy namaly ny antsonao. Satria ao aminao ilay fiainana. Ianao Jesosy ilay nilaza hoe zahavy mba nananare fiainana ary anananare be dia be. Zany indrindra nanambarako androany fa ianao Jesosy tiako ianao. Ianao dia nametraka safidy teo anoloanay ianao Jesosy hoe apetrako anoloana reny fahafatesana sy ny fiainana. Fa misy safidiana ny fiainana dia ho velona ianareo. Zany nanambarako safidiko aminao androany Jesosy fa ianao ny safidy. Isafidy fiainana za satria ianao ilay fiainana Tompo. Ianao ilay nilaza zany lalana sy fahamarinana ary fiainana ozy ny teninao. Tompo, tiako ianao. Fifaliny fo lazao amin'i Jesosy mitsoka anao mitsoka anao fa mamiko indrindrana Jesosy malalo. Tiako ianao satria ianao efa tia taloha ary nanome porofo mazava ianao fa niainao mihitsy ny natolotra mba ho faminy fanehoanao fitiavana anay. O Tompo, misaotra mankasitraka anao voninahitra ny ade ho anao rery ihany. Misandrata amin'ny avo indrindra Jehova misandrata fa mendrika anao ny fitoeranao ny amin'ny avo indrindra. Isaorana ny anaranao. Halleluja. Manoloana izany dia tiako ianao hanandratra fisaorana an'Andriamanitra. Isaoro Andriamanitra fa izy ny namainty ny volonao sy mafotsy ny volonao. Isaoro Andriamanitra fa izy mbola niaro anao tanteraka tonga amin'ity toerana ity. Isaoro izy eny ianao zao mieritreritra hoe manambola za dia milomana ao anatin'ny vola. Za le ao anatin'ny olana milomana ao anatin'ny olana. Tsia fa milomana ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aoka tsapanao zany androany dia manandrata fisaorana ianao. Misaorana zany fitiavana ianao zany ary dia aoka tena isaoranao anazy zany. Asandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra. Mila tsaroanao tokoa fa tena hoe nandray fahasoavana tamin'Andriamanitra anao io.
na io fotoana nandiananao teto io a dia efa fahasoavana manokana satria tsy ny olona rehetra afaka tonga eto. Asandrato ny fisaorana amin'ny anaran'i Jesosy. Ray eo misaotra anao zay, misaotra anao satria notahianao sady zay amin'ity fotoana ty androany. Mankasitraka anao zay Tompo satria feno ny herinao eto amin'ity toerana ity, feno ny fanatrehanao ary andray zavatra eto zay dia efa hisaorako anao sady zany. Zay rehetra andeha ataonao amin'ity toerana ity dia efa hisaorako anao sady zany. Misaotra Jesosy. Halleluja. Voninahitra Deo anao. Mumbanay anao ary misaotra anao zay na dia hoanina za ty andro ty tsy ho tapitra misaoranay anao Tompo fa zay mba voatony ny vavanay kosa raiso ankasitrao mba tonga anao hetsika eo amin'ny fiainanay, mba tonga anao hiasa eo amin'ny fiainanay. Ianao dia mampitranga fahagaganao anatin'ny fisaorana, ianao dia mampitranga fanasitrananao anatin'ny fisaorana. Mino zany Tompo zany nanandrata fisaorana aminao, mino ny herinao a Tompo zany nanandrata fisaorana aminao androany. Misandrata amin'ny avo indrindra Tompo, raiso ny fitoeranao. Halleluja. Manoloana an'izany rehetrarehetra zany Tompo dia indro zay mbola avy angataka an'ilay fanahinao masina. Rany raha iantsoantso ny fanahy masina anao. Fa Jesosy mihitsy ny nanafatra aza mietsika eto Jerosalema nareo mandra-panafiana hery anareo. Ny fanahy masina Andriamanitra efa ao anatinareo satria efa nilaza izy hoe tempolon'ny fanahy masina ny tenanareo. Fangatao ny heriny, ampijoro anao, ampijoro ny ara-pananao, atonganao lehilahy lehibe, vehivavy lehibe ao amin'Andriamanitra. Angatao ny heriny, amin'ny hoadinao io mety tsy ho vitanao, fa ny herin'ny fanahy masina afaka manio. Asandrato mivavaka ao, antsoy ny herin'ny fanahy masina. Antsoy mba hirotsaka aminao. Teneny mihitsy arotsay Tompo, arotsay fa tonga eto Jesosy anafiery anao ndray. Anafiery anao ndray Jesosy androany. Ok, anao tena ho resy lahatra amin'izany amin'ny fonao rehetra fa androtsaka ny heriny aminao ny fanahy masina. Androtsaka amin'ny satria efa andro farany zao, fa amin'ny andro farany no ny tenin'Andriamanitra andatsako ny fanahiko amin'ny nofiny rehetra. Ok, anao androany tena atsapa fa eto ny fanahy masina ary afaka hikasika ny olanao izy, ary afaka hampahery anao izy. Ok, anao tena hoe ho resy lahatra tanteraka amin'ny fonao manontolo. Misaotra fanahy masina fa hiasa eto amin'ny tsiraray isam-batan'olona. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Kunimani milarano ambitimu kainava ni fanariku maniri mapinja leilano nurani fanari lasaunlewe tuniandu ni maraina we. Halleluja. Tuniandu ni maraina sai mandrakucha nisa sanjindu fanai masno sai mandrakucha nisa ni fanai ku manir mafia no Tompo. Ni fanai ku maniri mapinja leilano nurani fanai ikanora yatsonts mitsy arotsay Tompo. Asandrato ambony tananao, asandrato ambony mahandray
fanahy masino mino fahetinao aoka irotsana amin'ny tsirairay efa isam-batan'olona anao aza velo diso anjara ny tsirairay fanahy masino etseo eto ny herinao fanahy masino etseo amin'ireny karazana problème ny tsirairay avy ny herinao mitondra famoronana anao androany fanahy masino mitondra fovavao anatin'ny tsirairay avy anao saotra fanahy masino tsika anao mbola meriny arotsay Zasenao fanahy masina aoka tsy asaraka mifanatrehanao amin'ny fanahy masina hoe tiakanao raha anaboraka zay rehetra manavesatra anao amin'ny fanahy masina afaka hiasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina amin'ny fiainanao fanahy masina mila mino zany anao afaniditra ny tsetra eo amin'ny fiainanao aoka hoe hikasika zay rehetra mombamomba ny fiainako anao fanahy masina zany indrindra fanahy masinao miantsoantso anao zay miantsoantso ny fahafenonao zay midina eto anao fanahy masino milanao zay milanao ny fiainanay milanao ny ara-pananay milanao ny asa fanomponay fanahy masino o misaotra anao zay halleluia halleluia Anao zay Andriamanitra no ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fandresenao misaotra ny koa ny amin'ny fahafahana mandrehanao androany misaotra Jesosy eo fa eto ianao ary ampita hafatra aminay mianakavy indray manomboka aminazy iranao amin'ny teny satria tompo tadidiko foana ilay teny nampianarinao anandray mandeha hoe si tu veux voir de l'eau va voir les robinets androany Jesosy Kristy mino fa za le robinet ho ampiasainao ary mino koza fa ho lenao ary ho tanteraka amiko zay rehetra lazainao nizaniza tonga eto amin'ity toerana ity androany fanamasina aoka ianao hiasa amin'ny fiainana misaotra anao zay matoky izahay fa mitantany anao manoro zay asa sasa ho anay satria sitraka ny asambatra anay mitory fitiavana lali mizany nomena ohatra ilay sanakao misatre asany sasatra teto aminay misatre antsara samasiny zao ny asanay misatre mitory fitiavana lali mizany misatre misaotra anao tompo tsy mitsara misaotra satria anao nilaza hoe
misaorany amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka Tompo amin'ny anaranao Jesosy no nataterahana izao fotoana izao. Amen. Afaka mahazo toerana isika Tompo. Amen. Ampifaliana trano no iarabagna antsika menakavy ary misaotra antsika rehetra mafoy fotoana andray androany ienona ny tenin'Andriamanitra. Za dia faly ny amin'ny fanetrentegna antsika satria tsy mora riavana zany hoe tonga anatona an'Andriamanitra izany. Fa ianao ty androany na andresy ny zavatra rehetra tonga eto, za milaza aminao fa tsisy zavatra afaka ny aresy anao intsony. Amen. Miarahaba antsika rehetra zay sambany tonga eto androany fiadanan'ny Tompo ane aminao. Amen. Za moa dia faly foana isaky ny tonga eto reto ray aman-dreny betsika reto. Miarahaba papa sy mama tonga eto androany, miarahaba pasteur Daniel. Andao mba ity tanana ho an'Andriamanitra isika. Alleluia. Lainy koa dia misaotra manokana ny papanay izay manetry tena be tarika agnatin'ny fiderana. Faly koa zay papa, fiera fa manana anao. Amen. Misaotra antsika menakavy, misaotra ny madaminaka zay mamanareo fa madaminaka. Amen. Dia utahin'Andriamanitra anenao. Tianjare ilay fa le karan'regny. Iya, misy mahazoaigny mihitsy. Nisy ray aman-dreny be zay moa nagnatoro anandraha zany. Mandeha ny ragnony ianao dia azavena ity ozy frigidaire antsika ozy. Ireo ozy tokotanitsika, ireo ozy zao tsika. Fa tonga amin'ny madamo anazy fa ty ozy madamo anahy. Tsy nasiny atsika le resaka. Marina kosa ny azy. Ty dia fiangonatsika ary fiangonan'Andriamanitra. Utahin'ny Tompo anenao. Androany atoron'ny Tompo sekret anankiray indray hoe izay afafin'ny olona no jinjainy. Amen. Izay afafin'ny olona no jinjainy. Horaintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Genesis 9. Dia ny andininy fa 12. Genèse 8:22. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanampitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijijana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Amen. Raha mbola maharitra koa ozy ny tany. Ka tsy haiko raha mba mijery ianao hoe mbola maharitra vizy amin'izao sa fa tsy naharitra. Ka raha mbola eto ambony tany zany, io ny prinsipa mila ampiasaina. Io ny zavatra tsy maintsy iainana. Zay afafy, igny avy eo no jinjaina. Ity tantara ity dia nitranga tao ambadiky ny fahotana sy ny faharatsian'ny olona. Izany hoe après safodran'i Noa no nisy an'ity Genesis 9:12 ity. Rehefa avy nanao fanatitra Noa, dia io ny zavatra nitranga. Andriamanitra mihitsy no niteny. Tsaroa fa na inona zavatra ataonao dia voafafy ny agnaran'izany. Na inona io na inona. Matetika moa antsika rehefa miresaka hoe famafazana dia veritsika fa vola fô. Ao ny tonga dia mieritreritra hoe rehefa famafazana zany dia mety mitondra carton-draha maventy be dia naterigny tany. Fa ny famafazana, raha tegna azavainao amin'ny Baiboly fianarana ny dikany hoe famafazana dia mivelatra be. Anisan'izany ty zavatra resako anao ty hoe ninona ataonao dia famafazana ny agnarany. Ohatra ianao nagnano raha tsy nanjary dia namboly raha tsy manjary ianao zay, na mafy raha tsy manjary. Ohatra ianao zao nandefitra tamin'olona, na mafy fandeferana anao zay. Dia igny zavatra igny hony, izy koa mbola maharitra ny tany, tsy maintsy ho jinjainao zay nafafinao. Tainy Tompo ianao. Amin'ny Efesianina 4:9, 9 dia milaza, Efesianina 6:8. Izy koa misy Baiboly ianao mba jerevo kely, mba tsy raha tantarako fogna anao fa mba tegna hitanao le izy. Efesianina 4:9, 9. Ozy eto hoe ny anaran'i Jesosy, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny Tompo, na andevo na tsy andevo. Ny soa ataon'ny olona rehetra. Izy tsy miteny olo mivavaka na tsy mivavaka. Fa ny olona, izy koa olombelona zany ianao, ka nisy soa nataonao, dia igny soa nataonao igny ho raisiny avy amin'ny Tompo. Madiso eritreretratsika matetika mahatonga antsika tsy tegna hisy soa olona intsony dia satria miandry an'ilay olona nasitsika soa atsika amaly anazy. Rehefa manao zavatra enoy tsara, aza miandry olona amaly an'igny aminao.
fa miandrasan'Andriamanitra. Tadio io verset biblika io fa na inona hono na inona fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'Andriamanitra. Itahinao ny Tompo. Ary tsika rehetra samy mahafantatra fa ny fijinjana matetika be lavitra foana noho izay zavatra nafafy. Ale vohatra nge zany mambolenge anao tsaramaso vintiny tokana. Taovan'ny tompotaninareo dia karakarao tsara. Fa igny rehefa vokatra tsy tokana foana mivoaka avy eo. Somary maromaro. Da igny tompo anao. Ndana koa anao mamboly vary kapoaka raiky. Fa ny fijinjana ho an'igny tsy kapoaka raiky. Mety amin'ny arona mihitsy aza. Azontsika ve zany? Be lavitra foana zany ravana. Ka eo zany mba fa manombo tonga saina e. Izy ko fo be migny ny valiny, aloha mbo be amin'ny tsara. Fa tsy be amin'ny raha tsy manjary. Nazaveko anao teto ndray mandeha makasika ny zavatra nataon'ny Joshua. Fa niveriny Joshua fa ho zavatra tsotsotra l'izy. Fa nitarana ny ray manontolo ny jinjany l'izy daholo. Ary be lavitra n'olo nataon'ny Joshua ny souffrance ny aignany zanak'Israely. Joshua zay tsy namono ny Gaza nivoaka avy tao Dalila. Joshua zay tsy namono ny Gata nivoaka avy tao Goliata. Joshua zay tsy nandringana ny Asdoda tao no nivoan'ny mpanjaka anankiray ratsy fanahy nangalatra ny fiaran'ny fanekena. Lasa niteraka raha tsy nanjary tamin'ny fiainan-jareo. Izay afafy jinjaina. Ary ny fijinjana tsy maintsy lehibe lavitra no zay nafafy. Mandraisa lesona ianao androany. Zao moko nisy fotoana zany tenin'ny Timôty mihitsy hoe izy io aneo zaho tsy ny ratsy vitanao no be loatra e. Fa ny tsara nataonao tsy ampy. Zay le problème. Hely loatra le tsara nataonao dia lasa kely koa izy mierina aminao. Ny sasan'izany moa dia mahidy na olo hita fa foty moafo ake tsy amiany. Tsy te hamafy mihitsy izy amin'ny fiainana. Tsy te hagnisy soa fiainan'olona izy fa dia fa mieritreritra zay ho avantageny foana. Tadidio za fa na manambola be karakory ianao, tsisy narembilanja amin'io afaka miaraka aminao rehefa maty ianao. So dia verinao iakanjo tsara anao. Ire fidinjare voalohany. Tô zay zalevina akagny zare. Zany le mandeha natonga sainana nahita olo zay tambany volo tary. Olo ambany volo tia an'le solonify volamena ry. Magnano solonify fa atao volamena. Fa i koa rô tsinokeny zafiny nalefa tagny rô. Na lany solonify. Vao maty antibavy igny raha nalany voalohany. Zanao raiky amizay maty veo kepo. Donc zany tsisy raha afaka magnaraka anao e. Ka inona moa ny antony riavana? Raha mba hitanao anao zany mba misy azonao atao ihany, aleo magnanova raha tsara. Raha mba manana any anao moyen afaka magnisy soa fiainan'olona, izy regny ane no jinjainao avy amin'ny tompo e. Araka le teny nivakitsika teo. Ho jinjainao avy amin'ny tompo. Tainy tompo ianao. Misy karazan-javatra zay ataontsika, zay tsy voatery ianao no mijinja anazy, fa ny ankonanao. Anao magnano raha tsy manjary fa ankonanao tratra daholo. Anao magnano raha tsara, ankonanao voatà daholo. Ary ndana tonga vasaina fa possible mahatonga anao mandresy io, misy raha tsara nataondry baba sy nininao taloha tany. Mety mba nisy ihany fiainan-jare tagny zay mba nafinaritra dia anao aty afara no mijinja azy. Ka tonga mitoronao izy zao. Ajanogna sosian'ny totrinao. Mba ajanogna raha tsy ampagnahy. Ajanogno fanimbana fiainan'olona. Ajanogno ro karazana zavatra isan-karazana zay fantanao fa tsy mety nefa indray miinsista foana anao magnano azy. Tainy Jesosy anenao. Ary eto zao dia mba magnafatra antsika eto, raha mbola misy amintsika ireo mivarotra toaka, mbo fantara-miaha. Sasany vao manambola hely anokatra bara ndraiky raha tsanginy. Amarony raha manjary sokafiny. Izy ka mba misy fianakavianao mpivarotoka. Satria ny ankohonana mpivarotoka dia tegna malahelo zao milaza aminao fa tsy maintsy isofrira foana indray andro. Satria tsy haina afrikanina mantoka zany. Tsy haintsika magny. Zaha foana antsika mba minambary ary ny sasany olo araiky malany misy telo kapoaka. Fa raha nazara ananjy mbo vary. Da levolevonona amin'izay zany raha toka.
Mody tenenina hoe avec modération fa tsisy olo mahay minagna any avec modération zany. Vitsy donc hoe ampiasaigna amin'ny ratsan-tagna. Ary ny sasany efa mamo vao magnadary. Sasany zany mamo tia ady amin'ny vadiny fo. Sasany zany mamo tia voaka. Izy koa fa mamo izy vaky dolo lasety jiaby an-dragno koa. Sasany koa fa mamo misengy. Koa fa mamo isan-karazany e. Dia alevoniny zany ny zavatra rava vokatry ny raha nambidinao. Raha sagnatria ny vava anao ny mpivarotra azy. Tainy tompo anenao. Tainy Jesosy ianao e. Ny antony dia satria maro be revagna ny ankohonana misofrira noho ny ataon'ny mpivarotoka. Betsaka izy volaniko anao zany. Mijaly mihitsy any ambadika any. Misy any revagna raim-pianakaviana tsy mavita na mitondra yaourt araiky amin'ny vady aman-janany. Mavita mividy tokana 2 aly. Na mofo tokana tsy tonga any an-dragno. Fa aminao amin'ny baranao agny nanjanao ny 5 aly. Da levolevony zany souffrance mety iaignany vady aman-janany ny ankohonany. Tahiny tompo ianao. Ary be da be ny mpivarotoka magnararotry mpinantoka aminazy. Magnambora mihaino fandriagna nefa arognony dolo posy jiaby. Ampandriam-badika koa izy zary. Efa misy magnaraka igny vao magnarogny posiny. Lasa agny daholo. Vao magnontany nandeha izy volany. Laninao. Laninao. Vady aman-janany kary. Dia nana remarqué fa mamolava ny olo mamolava tsy maintsy agnaty bara tany idirany voalohany vao mahazo vola izy. Dia remarqué nefa fa tsara nisy mpanankarena mamolava zany. Fa ny olo sahiragna io ny raha mahazo azy mamolava. Fa ny mpanankarena tsy mbo misy mamolava. Hainao magnizio an-dragno any. Hainao magnizio miaraka amin'ny vady aman-janany izy koa hihinagna izy. Fa presque regny le tia mandeha mibara regny zahany fô koa tsy olo mpijoga, mpitondra posy, mpitondra tikitika, izy ka sabotsy mirokaroka mbola latabatra anjariki. Idignitra nanjy jiaby igny lanigna koa. Zavatra ohatran'izay ny zava-misy. Marina tokoa fa na hivarotra anao na tsy hivarotra mahita tany sotroagna foana izy fa sainga oka mba tsy amin'ny alalanao ny ampisofrira ny ankohonany. Mety mahay mamaly manko anao ino pasteur na hivarotra na tsy varotra ino mahita tany nanagna foana. Mety mahita izy fa aza atao amin'ny alalanao no ampisofrira ny hafa. Ohatran'izany koa tsy misy valaka ny makorely. Mba fantaramiahagna e. Izy koa misy makorely ny taongetony ihany. Fantaramiaha. Tahiny Jesosy ianao. Ohatran'izany mpivarotegna. Azafady fa tsy maintsy andeha atoroko anao ny marina. Maro riavagna ny ankohonana mijaly noho ny ataon'ireo makorely ireo. Maro. Betsaka. Mety hiteny koa anao zao hoe za pasteur tsy naniry ananjy. Azy mitsangatsangana arabeky eo ariky. Izy koa anao maregny toroteny ty mbola nitsangatsangana agny fogna anao nivarotra anao zay dikany. Ny mpivarotra rehetra tompoko dia mitady mpividy. Na izovy na izovy. Tahiny tompo ianao. Mety mahay mamaly manko zany tsy naniry ananjy namba izy mbola niady varotra. Tahiny tompo ianao. Tsaroa fa raha ankoholan'olona no ny simbainao dia miomany ianao sy ny ankohonanao koa isofrira indray andro. Adio zany e. Raha ankohonan'olona no ny simbanao miomany ianao indray andro fa tsy maintsy isofrira koa ny ankohonanao. Satria zay afafy tsy maintsy tsinjay. Marina ty zavatra teneniko ty na afaka firy taona ka mbola misy olo ambony tany eto. Marina io satria voalazan'ny soratra masina. Tahiny Jesosy ianao. Ary anio za zay mba manana ankohonana makorely, manana ankohonana mpivarotoka mba hafatra faro zareo. Mba asevo mitandregna an'ity toroteny ity zareo. Ohatra koa tsy vitanao ikoragna aminazy. Amen. Araingany mba omen'Andriamanitra famondram-pony avanao ifindra asa hafa. Ny antony dia satria na tianao na tsy tianao ny ankohonan'olona
no ny ravana. Dia midika zany fa izy sy ny ankohonany koa tsy maintsy ho rava. Zay nge le dikan'le izy. Mety tsy azonao ataony manery olona fa kosa azonao ataony mivavaka mba hanovan'Andriamanitra anazy ireo. Mba ndeso ambavaka zareo hoe Jesosy eo mba kasiho iranina, mba kasiho iranina amin'io asany io. Ary androany ho tapahatsika ny ozona rehetra makasika an'izany. Amen. Paul zao dia mpanenjika mpivavaka tamin'ny fotoan'androny. Ary izy no niambina ny fanagnan'olona rehetra namono an'i Stefana. Olo jiaby mitorabato an'i Stefana dia izy miambina aseho amin'ny lohany lese. Magnino tsy dakanareo vodiny zio e. Ngalaka kazo titriny e. I Paul nanao an'izany. Donc zany namafy zavatra Paul. Dia nefa taty aoriana izy dia tegna vakivava mihitsy hoe nafanafota amin'ny zavatra tsy fantako aho. Paul ny teny an'izany. Zaho ozy nafanafota amin'ny zavatra tsy fantako. Ka possible ianao mety mpanenjika fivavahana. Dia rehefa nge regny olona enjen'olona rehefa mivavaka amin'izao regny. Mba adiadio kely ny tantarany fa io koa raha nataony taloha. Anareo zegny mivavaka amin'ilay magnano amen regny zegny anareo. Anareo zegny mandeha amin'ilay fiangonana mandihy regny. Zanao izy voalohany mandihy androky. Nagnenjika ianao satria tsy fantanao le izy. Dia ozy Paul apôstôly nafanafota amin'ny zavatra tsy fantako zao izy. Vakio ny 2 Korintiana 11. Korintiana faharoa toko faha 1:10. 2 Corinthiens 11, 24 à 25. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana faharoa toko faha 1:10. Dia ny andininy faha 4:20 ka hatramin'ny faha 5:20. Ozy hoe indimy aho ozy nokapony jiosy. Inefapolo latsaka iray avy. Vokatry raha nataony. Azonao? Nenazy mbola tsotsotra ny tagna lamban'olo nampirisika vangoy amin'ny lohany ataovy amin'ny tritriny. Fa jereva amin'izay nenazy teo. Indimy hono izy nokapony jiosy inefapolo latsaka iray avy. Mitsivy amin'ny 30 boko zay. Indimy izy nataony zany. Neny Jesosy indray mandeha. Fa neny Paul apôstôly indimy hono nikapony jiosy inefapolo latsaka iray avy. Intelo izy nokapona tamin'ny hazo. Indray maka ny toraham-bato. Intelo vaky sambo. Tsy mbo vaky tragno fa vaky sambo. Zany grave zany ambony ranomasina agny vaky sambo nomboanao. Sagnatria. Aiza tany nomboagna amin'ny raha magnano zany. Indray andro sy indray alina ozy nitoetra tao amin'ny lalina. Lentika zany dikany zany. Hitanao zany fa be da be ny zavatra niaignan'ity Paul apôstôly ty. Dia vakio tsara ny tantara fa nijinja izy teto. Nijinja izy teto. Satria ozy tsika teo hoe le afafin'ny olona tsy maintsy ho jinjaina. Ary ratsy lavitra no zay nataon'olo taminazy. Anao ndraindray mety mahita hoe maivamaivagna aminao no manao zavatra tsy manjary, manao zavatra mampalahelo olo, manao zavatra manimba fiainan'olo. Fa tadidio fa i rehefa miverigna aminao rô tsy digninao e. Mba levolevony nge tsy haiko anao fa zany izy fotoagna taloha misy zarakaran'izany. Faly ery zara vao mahita volan'olo very. Tadidiko zany tamin'ny fiainana taloha. Ary io namba fantatra tompony ko me diavagna vao magnamody tsy tetry. Mody moeby eo nizy mizaha mouvement hoe zao vedy mahita ana dia alaigny tsy moramora vola igny dia avarina anaty poso. Faly anao amin'igny andro. Fa ndray andro am'izay anao rehefa very vola azonao onogna hatramin'ilay nen'olo nidiavinao igny. Ary mangiry-firy mihitsy a. Tadidinao andro talata tamin'ny 7 tamin'ny Devanscoro. Nen'olo very nalainao. Rehefa tonga aminao izy regninao tena marary. Ta iny tompo ianao. Amin'ny Jeremia 32:19 mba jerentsika vetivety. Jeremia 32:19. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jeremia 32:19. Izy Baiboly hoe lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao. Fa ny masonao mibanjina ny alian'ny zanak'olombelona rehetra mba nome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. Anao? Dia mandry zany mijery hoe ino nataon'ny rakoto, ino nataon'ny rabe.
inona ataon'ny viavy igny, inona ataon'ny ramose igny, dia valiana arak'izay nataony ny olo tsiraikaraiky. Apetraka antsika zao ny fanontaniana, asa valiana amin'ino zao anao io? Satria zay le thème, zay le izy hoe zay afafy tsy maintsy hojinjaina. Dia raha andeha hamaly anao zany Andriamanitra, inona andeha hovaliany aminao? Dia mba dinidinio kely zay nataonao, dinidinio kely zay zavatra vitanao. Tahiny tompo ianao. Alleluia. Amen. Araka ny vokatry ny asana izy. Ary ao amin'ny mpitoroteny 10:9 dia mbola milaza koa izy. Mpitoroteny 18. Inandray ny lazainy eto, dao mba vakitsika mihitsy dia mba miaraka mianatra eto tsika sady mandray lesona. Mpitoroteny 18. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay miady lavaka no latsaka ao, ary izay mandrava fefy vato no kekeriny menarana. Enjana zany. Kekeriny menarana. Dikan'izany, izay lavaka amandriana tsy maintsy ianao ihany koa no latsaka ao. Io matetika agnanarana foana antsika, dia amin'ny fitiavantsika mikritike fiainan'olona. Tadidio. Fa na fiainaniza kritikenao tsy maintsy verigna ambony lohanao igny. Na fiainaniza nataonao resabe tagny ambadika, ho avy fotoana ho tonga aminao igny karazan-javatra. Ka raha mba mahita défaut ataon'olona, mitondra mbavaka aneho fitiavana izy. Fa raha igny ataonao resabe, kianinao, ataonao mafantatra daholo ny manodidina, ho avy fotoana même ka hiverigna aminao. Dia anao vao matadidy hoe ity zay zala mba avy nivolagna koa ny ranony, ity zay zala mba avy nankahalako ny rakoto, nankahalako ny rabe. Itahinao ny tombo. Alleluia. Amen. Dia ndana koa jerevo tsara ny tantaran'i Jakoba zay namitaka ny Esau, ny fitahany Esau. Dia jerevo nanaovan'ny Labana anazy, vao fitaka koa izy. Izy zany tamin'izy nagnano an'le akta tary, ohatra ny veriny fa tsisy mafantatra, tsisy ninina. Fa ndray andro izy miverigna aminao vao tadidinao. Vakio ny Baiboly fa Ilea, dia voalazan'ny Baiboly hoe nalemy maso. Dia raha mbola nikipy izy, tsy hita, fa rehefa nahiratra, teo vao nahitany anazy. Dia teo inga vao torana amin'izay hoe hoy, maty zaho, vao fitaka zaho. Ka mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza ketraka hozy amin'ny fanaovan-tsoa, fa hojinjainao ny fotoan'andro. Alleluia. Ary na inona zavatra ataonao dia tafiakatra ny an-danitra io. Vakio ny asan'ny apôstôly 10:1. Fa nisy lehilahy teto zay mpanao soa. Asan'ny apôstôly 10:1 ka hatramin'ny 4. Ozy hoe ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana, fa rehefa tokony ho tamin'ny ora 7 antoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Cornelio. Ary noho ny banjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafiakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Enjana zany tafiakatra ho fampatsiarovana. Zay mahatonga ana miteny hoe zay zavatra tsara ataonao tafiakatra, na le ratsy koa ary. Jereo fotoana namono ny Kaina, namono ny Abela i Kaina, ny taraina hono ny tany, nanao tatitra tamin'Andriamanitra. Ninona ataonao zany misy tatitra fogna tonga amin'Andriamanitra. Dia zay tatitra tonga agny no malinganao. Satria fa zay le lalagna raha mbola ambony tany eto, zay fafin'ny olona tsy maintsy jinjaina. Ka eto zao tsika zany zao mba hoentsika tonga sainanao hoe miandrinina zany ianao am'izao tsika miteny. Alevolevonogno raha nataonao. Ino zany desanao io? Ino zavatra tadiavinao tatoviny ry zanakanao? Ino raha tadiavinao babeny zanaka vavinao?
zany kalahinao satria io na oelana oaingana tsy maintsy ho avy zay fotoana zay dia jerivo tsara na iraha bajanga aza riavana ny jinja satria na mafitady ny jinja raha bajanga nefa ny tragnony dia tegna hoe saika ho rava saika ho simba fa no le tady kely mba nataony dia nahazo izy tahin'Andriamanitra ianao alleluia ka androany aoka mba ahintsanao daholo ny vovoka rehetra androany mba tonga avasaina mba mieritrereta hoe mba adokodoko kely fagnanovako raha tsy manjary ty io ne hoa tsy voatery anao nge nijinjan'io e fa anao niteraka managna fianakaviana managna nabavy managna rahalahy managna nada managna ray aman-dreny managna reny managna dada io ndrendre tsy zay rehetra nafafinao ka tsy maintsy anao fa possible ny ankonanao magnodidigna anao rehetra mijinjan'le izy ka tsy mba fahampy ve le nafafinao zay satria mety misy amintsika mety mamafy lainga fo ndraiky raha ataony mandainga fo dia mba hitrereto nge nijinjanao an'izany mety misy amintsika spécialité tsika mety tsy manao zay mampalahelo olo ma imagine hoe nalahelo mety ho jinjainao any aorina tainy tompo ianao ka ny zavatra mba atoroko anao reto misy teboka vitsivitsy amarony amarana antsika azy ok anao mba hamafy fankatoavana mila mba miaigna amin'ny fankatoavana zay zavatra mba ampianarina anao karaha amin'izao ankatoavanao zay olona mba miteny aminao ekenao zay lazaina indrindra fa zava-panahy fankatoavana faharoa manaova vavaka vokatry ny fonao manaova vavaka vokatry ny fonao avy agnaty fo mivavaka fa ny vavaka rehetra ataonao vokatry ny fonao tsy maintsy jinjanao valim-bavaka alleluia dia raha misy koa fotoana mba mianara mamindra fo na dia anao arany mariny hoe amin'ity teboka ty za isafidy amindra fo tainy Jesosy ianao amen satria misy baiboly misy teny amin'ny baiboly milaza hoe na elokiza ozy na elokiza tsy avelanareo eto ambony tany ty dia tsy voavela ny an-danitra ary na elokiza avelanareo eto ambony tany dia voavela ny an-danitra mba misy zany fotoana anao mba misafidy hoe amin'ny direct ndraiky za mba hamindra fo mety eo amin'ny vadinao mety eo amin'ny zanakanao mety eo amin'ny mpiasanao mety eo amin'ny mpiarabelona aminao satria zay zavatra zay dia egal famafazana ary na oelana oaingana tsy maintsy jinjan'igny koa anao ary rehefa tonga miteboka anankiray zay mahalany fagnahy anao tsy hitanao ntsony zay tenenina eo anao matetika anao ampijinjain'Andriamanitra an'izy tainy tompo ianao alleluia amen agnisan'ny zany eny koa rehefa mba te hamafy any ianao ndana mba mianatra magnisy soa fiainan'olona mety ho fiainana ray aman-dreny niteraka mety ho fiainana ray aman-dreny ara-panahy mety ho fiainana rahalahy anabavy havana eny hatramin'izay olona mety hoe tsy fantanao akory aza mba misy fotoana zany revagna tokony hanaovana an'izany magnisy soa fiainan'olona mandra-pialanao eto ambony ty tany ty zany tokony mba ho izy soa mba ataonao amin'ny fiainan'olona hoe fiainan-jovy mba nasinao soa fa iregny zavatra regny na oela na oaingana tsy maintsy ho jinjainao amen alleluia amen amen tainy tompo manokana ianao ka fotoana zao riavagna mba samby andiniantsika tegna mivoaka ny tragno ianao maregny mandregny mamafaza zavatra tsara mialeto ianao aveo dinio tsara zavatra andeha atao fa za maikamaika fotsiny tsy ny zavatra rehetra mahafinaritra ka mahasoa daholo tsy ny zavatra rehetra tiany vatanao io atao ka hitondra vokatsoanao fa matetika riavagna mandrava ka mba dinidinio kely melohany anaovanao zavatra anankiray inona no mety ho fijinjagna atiraky igny fa za maika anao an'igny fo raha nandrava fiainan'olona ianao mety reta fa ho rava ny fiainanao raha namitaka olona ianao tsy maintsy voafitaka raha nampalahelo olona ianao ho avy fotoana ampalahelo anao dia n'izao samy mandiny tegna samy tonga saina iova anao ny sitrapon'Andriamanitra amen do zasy ianao mba hitsangana hivavaka ibebaka eo anatrehan'ny tompo zasy ianao ny amin'ny fitondrantegna antsika ny amin'ny fiainantsika
ny amin'ny fomba fijeritsika ninninona toe-po toe-tsaina fitondrantegna zay mety nataonao hatramin'izay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy regny tompoko matetika dia famafazana izy regny dia midika fa nisy zavatra nahafafinao nisy zavatra nataonao do mba hiara ivavaka tsika iondrika eo anatrehan'Andriamanitra androany maka minitra vitsy segondra vitsy mba iresahanao hoe tompo miaiky ny eloko eto anatrehanao aho raha eo eto anatrehanao no ifonanay fiangonana eto anatrehanao no ibebanay eto anatrehanao no angatanay famindram-posy famelan-keloko eto anatrehanao Jesosy no angatanay ny tananao mahery zay tsy foifa mahavonjy tantana anay ankehitriny zay tompo dia tonga sainany amin'ny lesona zay nomenao fa zay afafin'ny olona ny tsy maintsy ho jinjaina manonona tompo tenim-pahasoavana manonona fiainana manonona fitsaharana avy aminao manonona ny falebiazanao ny herinao Jesosy hitoetra amin'ny tsiraray avy mifona Jesosy ninninona zavatra nahafafinay na tamin'ny fomba fiteny na fihetsika mety nisy fiainan'olona ny ravanay mety nisy toetra ratsy zay nasehonay mety nisy tompo karazana lainga fitaka fankahalana zay mety nataonay tamin'ny fiainana androany tompo mifona aminao mibebaka aminao miaiky ny fahotanay miaiky ny fahadisoanay manantona anao zay tompo androany mangataka ny ranao Jesosy Kristy mba hanadio anay anaisotra ny loto rehetra ny anaty any ampitsahatra ny fampahoriana rehetra ampitsahatra an'ireo karazana asany maizina ninninona tompo malala karazana défaut zay mety hoe tsy fantanay akory nefa mahameloko anay ao anatrehanao androany tompo mifona aminao zay satria nendray zay mety magnamary ny tegna nendray zay mety mihevitra ny tegnany ho zavatra nefa nampatsahivinao nay androany fa ninninona afafinay tsy maintsy jinjainay zany fona aminao ray mibebaka aminao miaiky fadiso eto anatrehanao misaotra anao zay tompo malala misaotra ny amin'ny fanekenao anay ho zanakao andray androany raisinay ianao Jesosy Kristy androany ho tongo sy mpamonjy anay sandrato amin'ny lanitra trano ny tananao dia avereny zao vavaka zao hoe Jesosy tompo androany a dia manaiky anao androany a dia mandray anao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako ibebako eto anatrehanao ny ratsy rehetra vitako ny fahotana zay nataoko teo anatrehanao fa foany amin'ny boky ny fahafatesana ny anarako fa soraty amin'ny boky ny fiainana fa namasinao mamindrafo amiko Jesosy tompo mamindrafo amiko raha eo mamela ny eloko mangataka famelan-keloka androany aza tsarovana intsony tompo malala ny eloka rehetra zay vitako vonina hanova ny fiainako anapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanaradian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy petrao mifono ny tananao fa hivavaka ho anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ninninona ozona rehetra zay tady antefa fiainanao na amin'ny taranakao vokatra zavatra zay nataonao tapahana amin'ny anaran'i Jesosy zany mbarako fa tapaka reo endrika ozona rehetra na amin'ny fomba mivantana na ankolaka zay tady anarakaraka anao sy ny ankonanao ravo zany ary tsy manam-pahefana aminao intsony tsofoko rano ianao mba ho mpandresy tsofoko rano ianao mba hanova ny fiainanao amin'izay ary anana hery ianao afahanao mandany ota rehetra amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Jesosy malalo pamonjy indrony aiko raisoana velukanoko velukanoko sotranao Andriamanitra ny amin'ny fanafahana zay nataonao teto androany ary manonona Jesosy eo ny herin'ny ranao andrakotra ny fiainan'ny tsiraray avy manonona tompo le fanahany fibebahana hitoetra amin'ny tsiraray avy le fanahany fahamasinana hiraraka hitoetra ary iraikitra ao am-ponay indrindra tompo fa ny fatahorana an'Andriamanitra sotra tompo ary mino fa nizaniza tonga teto iverineto izy amin'ny manaraka miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana vetivety ianao alleluia zay indray ny azontsika natao teto tao anatin'izao troisième culte izao ny tanan'Andriamanitra ny hitahy ianao
ary mino fa nandray lesona ianao teo a nda nampiaro mba mitandrema mba miezah mba hatonga anao tafiana Andriamanitra hery amen asadino a raha pitso maraina manana fotoana très spécial isika teneno amin'ny akaikinao mihitsy hoe très spécial